Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Miarabantsika rehetra tompoko manaraka ny fandaharana dia ho afaka va ianao, mankasitraka anao izay mampandroso ny fandaharana, ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao, ary mirary izahay ny fanafahana sy ny fanasitranana ary ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ho ataony eo amin'ny fiainanao, ary mino aho fa ao anatin'ny fanjohinao ny fandaharana dia tena tsy alamaina tokoa ianao fa hiasa amin'ny fiainanao Jesosy. Hivavaka foy isika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra avo indrindra mpanao ny lanitra sy ny tany eo, noho ny fitahianao lehibe ka mbola afaka indray mihaino ny hafatrao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria velona ianao ary miasa tokoa ny herinao ary mikasika an'izay rehetra mihaino sy manaraka izao fandaharana izao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny tokantrano izay mampandroso izao fandaharana izao, ny fanafahana sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra atao amin'ny filazantsara ny Jaona, ny Jaona toko 10, vakiantsika amin'ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 10 izany. Vakiantsika ny filazantsara ny Jaona, ny Jaona toko 10, andinin'ny 7 ka hatramin'ny 10, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahadin'ondry. Mpangalatra azy tsy ho laza izay rehetra tonga talohako, fa tsy naino azy ny ondry. Izao no vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady azo hohanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Jesosy dia mitodika amin'ny olona izy, milaza ny anjara toerany manoloana antsika olombelona izay velona amin'izao fotoana izao. Lambaran'i Jesosy Kristy fa raha izy no idiran'ny olona amin'ny 5, hozy Jesosy hoe izao no vavahady, raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hohanina. Ny olona tsiraray avy moa amin'izao fotoana izao dia tsy vahiny amin'izany atao hoe anarana hoe Jesosy izany. Fa ambaran'i Jesosy Kristy eto fa ny fidirantsika ao aminy, tsy ny fahalalana fotsiny, na ny finoanao fa izy dia Jesosy Mesia zanak'Andriamanitra, Andriamanitra velona, tsy ampy fotsiny izay. Hitondran'i Jesosy na hikasihan'i Jesosy ny fiainanao, ka hatonga anao any amin'ilay famonjena izay lazain'i Jesosy, hatonga ny fiainanao ho voavonjy araka ny teniny, ary tsy hoe voavonjy fotsiny, fa nambarany moa eto ireo zavatra izay tanterahany amin'ny fiainan'ny olona izay tafiditra ao aminy, anisan'izany ny famonjena ary indrindra ny fitahiny eo amin'ny sakafo arakanina hozy izy Jesosy. Ambaran'i Jesosy nefa fa ireo zavatra ireo, ny famonjena, ny fitahina eo amin'ny sakafo hohanina, ary eo amin'ny 10 dia milaza izy fa mitondra fiainana, dia voalohany indrindra aloha dia ny zavatra lehibe lazain'i Jesosy amintsika ry havana, dia mila tafiditra ao aminy isika. Mila tena tafiditra ao amin'i Jesosy ny mombantsika rehetra, ny fiainantsika rehetra. Izay zany mahatonga ny olona maro amin'izao vaninandro izao tsy mahatsapa izany hoe famonjena hoentin'i Jesosy izany. Tsy tsapany izany, ohatrany hoe resa be izany amin'ny olona sasany hoe dia tena inona moa izao ny ataon'i Jesosy amiko, hamonjy amin'izao olako izao ve izy, hamonjy amin'ity zavatra manahirana ity ve izy, ary teo izy dia nitsindriny manokana hoe mikasika ny hoe hohanina hozy izy dia azo hohanina. Izany hoe Jesosy zany dia tena mampahazo hohanina ny olona. Any hatramin'ny resaka hoe sakafo dia idiran'i Jesosy hamonjena ny olona. Maika moa zany amin'ireo karazany maro izay ilatsika famonjena amin'ny maha olona tsika. Ny olombelona moa dia haintsika tsara hoe vatana, saina, fanahy ao anatin'izany ny haintsika. Ry havanao, le maha olona tsika mihitsy, le maha olona tsika mihitsy no vonjen'i Jesosy. Tsy ny fanahy ihany, tsy ny vatana ihany fotsiny ihany koa, fa izy telo mihitsy lazain'i Jesosy eto hoe raha tafiditra ho amin'ny olona anankiray
de voalazany fa ovonjeny zany hoe nampanantena Jesosy fa tena hamonjy mihitsy izy ho an'ny olona izay tapa-kevitra, ho an'ny olona izay tafiditra ho amin'ny marina. Ny fantaniana mipetraka de hoe ho atsika izay manaraka ny fandaharana. Matsapa tokoa ve tsika fa efa tafiditra ao amin'ny Jesosy. Matsapa tokoa ve tsika fa efa nanolotra ny momba atsika, napiditra ny fiainantsika, nampandroso an' Jesosy ho ao amin'ny fiainantsika ary name an' Jesosy alalana tena hiditra eo amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy moa de voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa 2024 taona lasa mahery zay de tonga teto an-tany izy ary nateraky Marie Virgine. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra Jesosy, Andriamanitra zanaka kanefa de nanaiky nidina ambany de ambany ho tahaka ny olombelona natera-behivavy mariana fa tsy Josefa akory no rain'i Jesosy fa mbola tsy nahalala ny Josefa akory. Marie mbola tsy nikambana taminy akory Marie de efa bevoka na ihany koa ny toe-jazan'i Jesosy. Jesosy zany de Andriamanitra izy avy any an-danitra fa saingy kosa nanetry tena nanaiky nidina ho nateraky ny olombelona, nateraky ny vehivavy mba hamonjena ny olombelona izay tsapan'Andriamanitra fa tena latsaka de tena very ny fiaina zanak'olombelona. Tsy miafina amintsika zany ry havana. Zava-misy eto amin'izao tontolo zao fa tena feno fahaverezan-kevitra, fahaverezan-tsaina, tena tsapan'ny olona hoe latsaka katerena ny fiainan'ny olona na any amin'ny faritra aiza io na ety amin'izao firenetsika izao na any amin'ny mpitan-dranomasina de tsy vitsy ny olona tena very hevitra manoloana zava-mitrango eo amin'ny fiainany. Matsapa mihitsy izy hoe tapitalaka le sahirana izy hoe anahoana ny hoaviny, anahoana ny fiainany, manoloana ny olana mitrango eo aminy, manoloana zavatsarotra iainany, manoloana ny aretina maro samihafa izay mitrango eo aminy de matsapa very hevitra ny olona, matsapa hoe mila famonjena ny olona. Izay indrindra natonga an'Andriamanitra nanao an'izany etsika lehibe zany hoe rehefa nifandinika Andriamanitra niresaka tamin'i Jesosy zanany hoe aleo ianao, alefa ho eny ambonin'ny tany araky ny Jaona 3:12 toy izao ny tiavan'Andriamanitra atsika teto amin'izao tontolo zao, eto amin'izao tontolo zao nomen'Andriamanitra atsika ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tena tsapan'Andriamanitra loatra ny fahaverezana zay ainan'ny olona, very hevitra ny olona, very sainan'ny olona ary indrindrindrindra very fanan'ny olona, tsapan'ny olona mihitsy hoe tena latsaka, tena maizina, tena resy izy ary ny fanany de tena latsaka any amin'ny maizina. Betsaka angen'ny olona raha antaninao hoe mba manao ahoana ny fananao. Io fananao io ve azonao antoka fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Betsaka ny tsy mahavaly an'izany, tsy fantatro izy, tsy haiko, tsy manana assurance fa ho any an-danitra, tsy fantan'izany ary betsaka ihany koa na de efa mahalala tena hoe manompo an' Jesosy ny fiheverany tenany, manaiky an' Jesosy, nanino an' Jesosy fa saingy zao ny mampalahelo tena tsy manana antoka izy fa izany fanahany zany de voavojy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotatsika zanak'olombelona fa nanina moa Jesosy nanaiky nanao an'izany sakrifisy ngezabe zany. Tsy maintsy nanao an'izany Jesosy satria nahoana noho ireo fahotana, noho ireo fiainany ratsy zay niainantsika zanak'olombelona, izay no fototra lehibe, izay no antony lehibe nitondra atsika ho amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana sy ny fampitiana maro izay misy ary mbola misy eto amin'izao tontolo zao. Reo fampitiana maro, fampitiana ara-pitondran-tena, fampitiana ara-panahy, fampitiana ara-tokantrano, fampitiana ara-pahasalamana, fampitiana amin'ny lafiny maro hita an'Andriamanitra izany. Ary zay natonga an'Andriamanitra nandray fanapahan-kevitra satria tena tiatsika izy, nanao an'izany hetsika lehibe zany na tsy ny rarahin'ny olombelona ary Andriamanitra de Andriamanitra mihitsy nanao dingana voalohany, nanao premier pas Andriamanitra ary nanao an'izany tetezana izany de tsy iza fa Jesosy Kristy na
ahidina teto ambonin'ny tany izay tsy azony olona tsaina mihitsy tamin'izany fotoana izany kanefa dia ambaran' Jesosy ankehitriny ambaran' Jesosy tamin'ity fotoana ity tamin'ireo vahoaka izay nanatrika azy ary mbola ambarany amintsika ankehitriny fa raha tafiditra ho amin'ny olona izy izay nisolo tenantsika nisolo ny helokontsika mba fantatsika moa ry havana noho ny fahotantsika tokoa anie noho ny faratsiantsika tokoa anie izany ny fototry ny fahaverezana izany ny fototry ny fampotehana zay nisy teto amin'ny fiainantsika inona moa ny fahotana voalohany teto ambonin'ny tany tsy fitsangajangana tsy fangalarana tsy teny ratsy fa voalazan'ny Genesisy fa ny tsy fakatoavana izay lazain'Andriamanitra izany ny fahotana voalohany indrindra teto ambonin'ny tany raha ny teny Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe azonareo hoanina avokoa ny azo rehetra ato amin'ny saedena afa-tsy ty anankiray ity de ny azo fahafantarana ny ratsy sy ny tsara tamin'izany fotoana izany nieritreritra tokoa ny olona hoe ity azo ty ve zany de tena inona tokoa ny tena azony atao eo amin'ny fiainanay tsy tahitra aloha ny olona fa saingy zao rehefa tonga amin'izay Satana izay nandainga izy moa te mpandainga izy araky ny Jaona toko 9 hoe izy mpandainga sady ray lainga ny devoly zany mpandainga izy ny tena sefobean'ny mpandainga izy ny tena lehibean'ny mpandainga ary tena ray lainga ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko 9 nandainga ny devoly de lazainy fa raha ohatra ka mihinana ny voankazo i Adama sy Eva de hitovy amin'Andriamanitra de tena zay tokoa izy ireo de tsy nino tsy nakato izay lazain'Andriamanitra fa ny aina Satana izy de hitantsika fa nanomboka tonga amin'izay ny fahaverezan-kevitra tsy ny sakafo tonga de vonina tsony fa tsy maintsy niasa mafy amin'izay Adama zay vao nahita sakafo tonga amin'izay ny fahaverezan-tsaina fa tonga amin'izay ny fanaintainana teo amin'ny zanak'olombelona ambarantsika ange fa tsy nisy an'izany fividianana fanafody zany tsy nisy an'izany manaintaina zany ange ny olombelona inona de amin'ny fiterana satria io no ozina zay lazain'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona hoe fanaintainana ozy izy arary mafy ianao amin'ny fotoana zay anananao anaka de tena ho sahirana ianao amin'ny fiterana amin'izany tena atsapa fanaintainana ny olona ao anatin'izany fiterana izany inona moa ny fototry zany satria nanotany zanak'olombelona tsy nakato zay lazain'Andriamanitra izy fa niaino ny Satana izy ary naleo ny Adama sy Eva niaino ny version an'ny Satana hoarina ny version an'Andriamanitra raha ny teny Andriamanitra fa tsy tokony hoanina le izy de izao hoe tsy nino an'izany izy fa rehefa tonga Satana niaraka amin'ny version niaraka amin'ny teniny de izao hoe izany ndray ny enon'ny olona ka izany fototry ny fahaverezana ny fijaliana zay ainany zanak'olombelona Jesosy eto de milaza manao hoe raha izao izy no idiran'ny olona de azo fiainana izy ry havanao ay zany ny olona matoa tsy mahazo aina io tsy mahita fiainana io de tsy avy amin'ny Jesosy mihitsy io satria laza izy fa izy mitondra fiainana zao ny teny manao hoe raha izao no idiran'ny olona de hovonjena izy zany hoe ampahafantarina antsika aloha voalohany indrindra re fa famonjena izany no azontsika rehefa tena tafiditra ao amin'ny Jesosy tsika famonjena amin'ny lafiny rehetra amin'ny ara-bolatsika amin'ny fiainana ara-nofontsika ara-panambadiana ara-pitiavana ara-pahasalamana ara-tokantrano ara-kasa ara-pivelomana ara-pianakaviana fa indrindrindrindra ny ara-panahintsika famonjena ny ara-panahintsika ary zao ny voalazany teo hoe ny teny izy teo hoe ara-tsakafo koa lambaran' Jesosy zany fa amin'ny 10 de laza izy hoe izao izy mitondra fiainana zany hoe akoatran'ireo famonjena lehibe anavotany atsika amin'ireo olana zavatsarotra aretina famatorana isan-karazany eo amin'ny fiainantsika de ozy izy Jesosy hoe izao koa izy Jesosy mitondra fiainana ry havanao matoa zany tsika tsy mahita fiainana tsy de mahazo aina zany amin'ny fiainana mazava ho azy zany fa izao hoe tsy Jesosy mihitsy no mitondra an'izany hoe tsy mampahazo aina zany be dehibe ny olona tena tsy mba miaina tsara am'izao fiainana zao tsy mahatsapa an'izany hoe tena mba miaina tsara zany izy tsy mahatsapa an'izany atao hoe fiainana zany izy tsy mahatsapa an'izany atao hoe mba mahazo aina zany izy tsy mahatsapa an'izany izy satria ina no anton'izany
voalazan Jesosy eo amin'ny tapany voalohany amin'ilay 10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono zany hoe aparan Jesosy akotran Jesosy zany Jesosy voalaza fa fiainana noentiny iza zany tsy Jesosy mihitsy zany mahatonga ny olona tsy mahazo ainy io tsy Jesosy mihitsy zany mahatonga ny olona mahatsapa hoe ohatrany tsy te alezy zany ohatrany tsy tena miaina zany am'izao fahavelomako zao hoe tsy avy any am Jesosy zany fa satana no mitondra an'izany avy amin'ny satana izany ary rehefa mahazo laka mahazo faka eo amin'ny fiainan'ny olona mahazo atanana ny fiainan'ny olona satana io angeny fototra mahatonga ny olona tsy mahazo aina zany ohatrany tsy tena miaina zany izy mety hoe manam-bola izy mety hoe tsy manam-bola koa izy fa amin'ny endrika maro fa raha fitinina le izy de hoe tsy mahazo aina izy tsy tena miaina tsara izy tsapany mihitsy ohatrany tsy tena miaina zany izy eo amin'ny fiainany satria nano antony misy devoly mamatotra azy amin'ny karazany moa ny fanaratsy voalazany ten'Andriamanitra zao hoe ao amin'ny Luka 7:10 hijery vehivavy anankiray tsika zay tsy nahazo aina mihitsy izy tsy nahazo aina izy teo amin'ny fiainany voafatotra izy ary inona fototra tsy nampahazo aina azy satria misy devoly misy fanaratsy manadala ny fiainany mamatotra azy ry havanao mahatonga antsika tsy mahazo aina de misy fanaratsy zay ao misy asany devoly zay misy heriny maizina izay mahazo atanana ny fiainantsika mamatotra ao anatintsika ao izay mahatonga antsika tsy mahazo aina izay mahatonga antsika tsy tena miaina tsara satria tsy ao am Jesosy ianao fa izany ny tena mamatotra anao mety ianao zay mahita am'izao fotoana zao ozy ianao hoe zany efa ataon Jesosy nahoana raha mbola tsy tena mahazo aina ianao satria mbola misy mpangalatra mahazo laka eo amin'ny fiainanao mbola misy mpangalatra mbola mamatotra eo amin'ny fiainanao ka izany fototra mahatonga anao tsy mahazo aina ozy izy le tenin'Andriamanitra andika vakitsika eo amin'ny filazantsara ny Luka 7:10 andininy voalohany aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjongo Galileana izay naharoaron'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany 10 ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy farofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory ry havanao ty vehivavy ty zany nafatotro ny fanaratsy izy tena anjoko tsika ve fa nahita olona nanjoko mba mahazo aina ve zany olona manjoko zany ohatr'izao foana zany nataony fiainana tena mafy zany na manam-bola be ary io vehivavy io tsy mahazo aina satria manjoko izy satria nisy fanahy mahafarofo izy Jesosy namatotra anazy zay voalazan Jesosy hoe nandritra 12 taona ry havanao 12 taona amataonany maro ny tena nampijaliany io namatora ny fanaratsy teo amin'ny fiainany zavatra nafinaritra be nefa teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity de zao Jesosy de namonjy an'ity vehivavy ty zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 10 hoe ary rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra vaovao mafaly ambara aminao zany fa na inona endriky ny zavatra mahazo anao na matora satana anao ty vehivavy ty 12 taona be zao nandritra 12 taona izy nanjoko foana nieritreritra ny olona hoe efa etan'le vehivavy zao zany manjoko zany mety tsy hoe misy inona ny insuffisance any anatiny any ka mahatonga an'izany fa kaikay fanaratsy devoly namatotra anazy ka natonga anazy nanjoko 12 taona ry havanao maro endrika izay mahatonga satana ny fiainan'ny olona mahatonga ny olona mahantra satria voalazan Jesosy teo amin'le Jaona 10 teo hoe mpangalatra mangalatra ny volan'ny olona mangalatra ny fahasalaman'ny olona mangalatra ny fifaliana tsy vitsinga zao ny olona tsy mba faly zany tsiky fotsiny izy ka mba mitsiky fa ao anatiny ao nge tsy faly zany mihitsy fa tena misy alahelo ao tena mahatsapa izy hoe tena voafatotra n'izany ny fiaina satria misy
devoly mitondra n'izany eo amin'ny fiainany. Misy fanaratsy mamatotra azy ary zany indrindra nge ry havany misy izao fandarana zao. Tsy hoe falitanisa aminao zay hoe ianao zany zay miaino, ianao zany zay manaraka ny fandarana de misy fanaratsy de mety hiteny anao hoe dia ahoana koa zany, fa izao fandarana zao de hitondra vahaolana ho anao. Raha nampahafantarina aminao ny fahamarinana hoe hay ve izany mahatonga anao toy izao e. Betsaka mantsy ny olona mety mieritreritra hoe angamba kosa satria ny firenenay nge ao anaty krizy ohatra, ny firenenay nge ohatrany tsy de mbola manan-karena ka zany nge mahatonga anay menakavy tsy mety manan-karena mihitsy. Hitantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao hoe ao anatin'ny fiandrasana ny valim-pifidianana de mety mieritreritra angamba ny olona hoe ianana zay fietreretany ao, fa ny ten'Andriamanitra eto milaza fa ny tena fototra ry havana mampahantra antsika zanak'olombelona de tsy ny atondra koa tsy ny atondra be fa anisany fototra lehibe de ny ataony ny devoly Satana izay mahazo atanana ny fiainan'ny olona mahatonga ny olona mijaly sy mahantra. Ry havanao, raha mahatsapy ianao fa tsy tena miaina tsara, tsy te mahazo aina mihitsy ianao amin'izao toerana misy anao zao, amin'izao etanao zao, mahatsapy ianao mbola tsy tena mahazo aina satria voalohany indrindra aloha de zao, mety tena mbola tsy nanatona an Jesosy mihitsy ianao aloha voalohany indrindra, mbola tsy tafiditra ao am Jesosy ianao. Faharoa, mety efa tafiditra ianao fa saingy zao le fanaratsy izay mbola mamatotra mitondra olana, mitondra fantrana, fampijaliana, fampahoriana mbola tsy nahilika teo amin'ny fiainantsika. Jesosy moa isaky ny tonga manoloana ny olona de izao hoe mitory teny izy ary tsy vitany hoe toriteny sy mivavaka ao an'ny olona fa tena manongotra reo fanaratsy izay fototry ny fahoriana zay mahazon'ny olona. Ny fanahy mahafarofy, ny fanahy fantrana, reo fanaratsy mampijaly, reo fanaratsy mampanota, manandevo, mampandainga, mampijangajanga. Mazava ho azy fa rehefa misy an'izany karazana zany na ray na roa na maro eo amin'ny fiainan'ny olona, tsy mahita tory amin'ny alina, tsy manana fo milamina, manana fiainana voahilikilika foana, izany nge asana fanaratsy, karazana fanahy mitoetra ao anaty vatana ary manaraka ny olona naizaliana na de matory anam-pandriana izy de ao aminy ao io fanaratsy io fa amin'ny fotoana nefa izay anapahan'ny olona hevitra fa hiditra ao am Jesosy izy, anapaka hevitra iny fa Jesosy no mpamonjy azao tontolo zao, maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano ho azy teo amin'ny hazo fijaliana ary manaiky zany olona zany fa tena lavitra n'Andriamanitra, manaiky fampanota izy. Aoko fantatrao fa na inona toerana misy anao, na inona fahotana mamatotra anao, na inona fiheveranao ny tenanao, Andriamanitra tsy anameloko anao fa te hanavitra anao, te hamonjy anao, te hanafaka anao. Ary izany indrindra no antony zao fandarana izao. Miantso anao Andriamanitra, mbola misy hevitrany aminao mbola misy hevitrany aminao, mbola afaka hovonjiny ianao, mbola afaka miala aminao izany herin'ny maizina izany satria nahoana ato am Jesosy no mahafaka izany. Tsy maintsy aloha ianao mino an'io Jesosy io ary tsy mino fotsiny an'io Jesosy io amin'ny fisainanao fa efa nitondra fahotanao teo amin'ny fijaliana izy, nalevina izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo, velona izy amin'izao fotoana izao, afaka hamonjy anao, afaka anala ireo zavatra maro amin'ny fiainanao, ampy avonjy anao. De izao hoe mino an'izany ianao ary miditra ao aminy, manapa-kevitra ianao tena miditra ao am Jesosy. Ahoana moa ny avatana fa miditra ao am Jesosy ianao, mandeha ianao mamonjy fiangonana amin'ny fonao rehetra zay entinao amin'ny finoanan'i Jesosy, hiditra any am-piangonana any amin'ny fotoam-bavaka zay manompo an Jesosy marina ary anasana ianao manokana izany ary ao anatin'izany ry havana de izao hoe tsy ny fanatonanao an Jesosy amin'ny finoana fotsiny fa ihany koa ny fidiranao am Jesosy ary efa tonga atao am Jesosy ianao de izao manaiky ny traitement an Jesosy. Anisan'izany ny faniliana re témoignage eo amin'ny fiainanao. Tsy vitsy ny kristianina makany am-piangonana fa tsy mahay an'izany mila ilika ao amin'ny fanaratsy, mivavaka fotsiny izy Jesosy eo vonjeo ae, vonjeo a Jesosy eo, mafy loatra manjoana fa tsy fantany hoe ay ve tsy vitany manatona an Jesosy amin'ny vavako sy amin'ny foko fotsiny io fa tsy maintsy ahilika eo amiko aloha fanaratsy io. Izay ny fiainako vo afaka tena ilamina zay avo ahita fiainana. Azadino fa na firy taona nanomponao an Jesosy
ka mbola misy fahotana mamatotra anao mety ianao nga mahatsapa hoe zange tsy mahantra zany fa ianao manokana fotsy miangatra mahatsapa mihitsy hoe ianao mbola misy fahotana mamatotra anao tsaroa fa tsy miditra any an-danitra geny olona manoty tsy makany amin'ny fiainana mandrakizay very ny fanahiny ary izany indrindra no mahatonga tsika taonina amin'ny anaran'i Jesosy manasa anao zay ry hava malala amin'izao fandarina teo afaka vahianao karakarain'ny fiangonana Refy Androndrakely zao manasa anao zay alahady izao misy vavaka hitatsika fa efa tena tapitra sady ny taona tena andro vitsivitsy sisa andro azo lazaina hoe herinandro mahery sisa 2 herinandro latsaka sisa de vo tapitra sady indray ny taonatsika manasa anao zay ry havana tongava ianao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely amin'ny 7 maraina moa fotoam-bavaka ao manomboka amin'ny 9 ihany koa amin'ny 1 amin'ny 2 sasany ireo fotoana efatra miditra ireo de misy vavaka ao misy fotoamana tsika ao anompo ariditra tanteraka ao amin'i Jesosy ary indrindra de misy vavaka fanafahana lehibe ao izay anafana tsika amin'ireo fatorana zay ataon'ny Satana izay tsapantsika hoe tsy mampahazo aina tsy mampaleza tsapanao hoe kristianina ianao fa mbola andevozo-pahotana kristianina nefa mahatra tsy mety tafita kristianina nefa manana olana raha-pitiavana lavo zao kristianina nefa voatositosika ry havanao mbola tena tianao Jesosy ary zao farany taona izao fotoana izao anapanao hevitra tsy fantatra hoe aiza ny toerana misy anao manasa anao zay Refy Androndrakely amin'ny 7 maraina amin'ny 9 amin'ny 1 ary amin'ny 1 sasany izay fotoana lehibe inefatra miditra ireo andraisanao fanafana ahafahanao mapititra ny fiainanao amin'i Jesosy zao mantsy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe atao ahoana ny fino raha tsy misy mampianatra ry havanao tongava ianao manasa anao zay eto amin'izao onja atao hoe televizion izao de afaka mahay ianao efa misy zavatra azonao sady indrindra ve raha ho tonga ianao any fotoam-bavaka zay tanterahanay de mino ary havana fa tena andray zavatra lehibe ianao tahaka andreo olona maro izay efa nahatsapa fanafana sitrana tamin'ny aretina maro sitra-panafody fa rehefa tonga tao de sitrana nahandra tena nampalahelo ny fiainany fa saingy zao hoe rehefa nanatona an Jesosy no afanareo fa namahantra tao anatiny de niova ny tantara-piainany mbola tsy tara ianao ho tapitra ihany ny taona manasa anao izay ry havana na iza na viaiza de manasa anao izay any amin'ny faritany ianao na any amin'ny faritra afaka akoatra n'Antananarivo de manasa anao zay amin'ireo fiangonana Refy Androndrakely izay afaka ihany koa hitondranao ny fiainanao satria moa ao anatin'izao fandarana izao amin'ity fandarana amin'ny televizion ity de maharaka isika rehetra na any amin'ny faritra de manasa anao izay ireo fiangonana Refy Androndrakely maro isan-karazany eraky ny faritra 20 eto Madagasikara hatrany apita de izao manasa anao izay tongava amin'ireny fiangonana ireny afahanao tena mandray fanafahana amin'izao farany taona izao hatonga ny fiainanao indray tsy tahaka izay lasa izay fa hanana fiainana ianao ary indrindra raha hiala eto tany ianao de ho any fiainana mandrakizay voninahitra ho an'Andriamanitra ity ampamaranana de ty ampahery anao ihany koa ary havana amin'ny 9 janoary na ihany koa 6 janvier 2019 de misy mofandarana lehibe ihany koa zay fotoam-bavaka lehibe zay karakarainay fiangonana Refy Androndrakely sy ny sampana rehetra eran'ny Madagasikara trany ampitan-dranomasina zay tanterahana amin'ny Palais de Sport Mahamasina anasana tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana teo afaka vahianao efa elany nanaranao fandaharana betsaka tsika nandray fanasitranana nandray fitahina tamin'ny alalan'ny fanarahana izao fandaharana izao amin'ny 6 janvier 2019 de misy tsodrano spécial ho an'ny fiainanao manasa anao zay amin'ny valo sasany io alahady maraina sy ariva fa amin'ny valo sasany manomboka ny fotoana anasana tsika rehetra amin'ny Palais de Sport Mahamasina irana fiangonana Refy Androndrakely sy ny sampana rehetra eto amin'ny Madagasikara trany ampitan-dranomasina de asaina isika rehetra ho tonga fotoana lehibe io ary atao hoe samany ho atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana fotoana ionatsika izany eo tsika de fakahita ary andray vatana ny tsodrano zay omenantsika tanterahany mpanompon'Andriamanitra lehibe izany de manasa tsika rehetra izay tongava tsy misy vidibidirana hoan'ny programanao efa akaiky de akaiky ny fotoana 6 janvier 2019 ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina valo sasany maraina anasana atsika rehetra mandrapatonga an'izay nefa mbola misy alady anankiroa anasana ianao tonga ao fiangonana Refy Androndrakely
sy ny sambana ihany koa eraky ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina tongava mamonjy ny fotoam-bavaka izay misy fanafahana lehibe anilianareo zavatra zay mampahory anao tsy mahita tory ianao tsitsindrin-javatra ianao manasa anao zay ao anatin'ny olana tena saribahany ianao ary ianao ngamba efa tena diso fanantenana mihitsy hoe tena mbo iva ihany ve zao olako zao milaza aminao Jesosy ny tsy miova zao ny voalazany hoe raha izao idiran'ny olona ozy izy de hovonjena izy ary izao hoe azo hanina ka hiditra sy hivoaka ary tsy vitan'izany fa izao hoe hitondra fiainana be dehibe Jesosy. Ivavaka ao amin'izao famaranana ny fandarana izao, ivavaka ao anao ary ao anaty zao vavaka izao de efa fantatry fa hikasika anao Andriamanitra, naiza misy anao de hikasika anao izy, apetrao eo amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka ao anao, raha marary koa ianao de hanasitrana anao Jesosy. Ry Andriamanitra avo indrindro, Andriamanitra lehibe anao, amin'ny anaran'i Jesosy miantso anao androany, mifonao niza manaraka izao fandarana izao, mivavaka ho azy Andriamanitra, fantatry fa tena tianao izy Andriamanitra, fantatry Jesosy fa te hiasa eo amin'ny fiainana ianao, te hamonjy azy tahaka namonjena ho anay sy ireo olona maro izay vatavititra ao aminao ankehitriny ary de miasay ao amin'ny manokana ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninina fatorana ninina asany maizina eo aminy aiko amin'ny anaran'i Jesosy, siala ny aretina, siala ny fatorana, tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fatorana tononiko amin'izay olona rehetra amin'izao fotoana izao, manaraka izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana, ny vahaolana ho azy amin'izao fotoana izao, tsofoko rano izy, sitrana ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy, misy fanafahana ho azy, misaotra indrindra ny Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary tompoko, makasitraka anao zay ny amin'ny fanarahanao fanjohinao ny fandaharana izany, minao fa tena niasa tamin'ny fiainanao manokana Andriamanitra ary minao fa ho avy ianao amin'ny alahady zao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 12 ary amin'ny 1 sasany azadino ny 6 janvier fotoana lehibe koa amin'ny Palais de Sport Mahamasina, de mandra-piona tompoko tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androndrakely